Cavalier trano tompoko lasy tompoko vavy miara-banantsika rehetrarehetra manaraka ny fampiram-baovao eto ny fahita lavitra TV Plus Madagasikara manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany miarabanao ihany koa Gracia Andria Tsitoerina. Miarabanao roa miaro-manana miara-pasikana tokatrany ihany koa manaraka ny fampahalam-baovao amin'izao alina izao. Lohatenim-baovao tapany voalohany avy hatrany ary no tanterahana androany tolakandro ny fotoam-pitsarana ny fangatahana ny mpisolo vava amin'ny fandrarama mangataka ny fanafahana vonjy maika azy ny alatsinainy ho avy izao no amoaka ny fanapahan-keviny ny fitsarana ao Paoloy. Mitaky ny alandreo miaramila any amin'ny tafika an-dranomasina izay tokony mipetraka vonjy maika atao amin'ny CNRO na ny Centre National de Recherche Océanographique Nosy Belleville ireo mpampiasa pikaroka sy ireo mpianatra. Izao koa sika dia hatramin'ny tapany faharoa amin'ireo lohatenim-baovao. Tsy mihemotra amin'ny fangatahany amin'ireo mpandrarà misana ny fifandraisan-davitra amin'ny tsy maintsy ampihenan'izy ireo ny sarany internet eto Madagasikara ny fanjakana malagasy raha ny fanambarana navoakan'ny ministera misana ny fampiroboroboana ny atao arakajimrindry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra. Matetika piseho tatoato ny fanafiana sy ny vakitrano tao atapy-tanàna n'Ambatondrazaka teratany vahiny karana iray mpividy vato nola sibatra ny fanafiana ny alarobia amin'ny 20 novambra amin'ny sasakaliny lasa ny vola 10 tapitrisa ariary sy ny finday. Araka ny fanatsisika tao anatin'ny lohatenim-baovao tapany voalohany dia notanterahina androany tolakandro ny fotoam-pitsarana ny fangatahana ny mpisolo vava ny mpandrarà Mamiana Ravatomanga mangataka ny fanafahana vonjy maika azy. Alatsinainy ho avy izao no amoaka ny fanapahan-kevin'ny fitsarana ao Paoloy raha nambarana ny mpisolo vava ny Mamiana Ravatomanga dia nafana arinaharitra ora maro ny ady hevitra teo amin'ny mpisolo vava sy ny FCC sy ny mpisolo vava ny Mamy Ravatomanga etsekila ny sanazava ihany koa ny mpitsabo manokana ny Mamy Ravatomanga ary nilaza fa mbola reraka izy taoriny ny fanidina azy ary ny enatra ny amin'ny 12 kilao hatramin'izao nanamafy ny tsendaniny ny mpisolo vava ny FCC fa efa manana fotrafitrasa fandraisana voafonja mitsabo tena ny fonja ny Melrose ny alatsinainy ho avy izao araka izany no amoaka ny fanapahan-kevin'ny fitsarana ao Paoloy. Défi Média Info no mitantsika nandininy izay. Maître Walder, aux clients toujours admettent à la clinique. Oui. La FCC fait une motion dans la cour aujourd'hui pour qu'il transfère aux clients de la clinique pour amener à la prison. Donc, il y a une séance très animée. Très animée, très long. Quand le docteur traitant de mon client, il vient expliquer qu'il est sur l'état trop fragile pour y aller dans un système carcéral. Ça veut dire, dans prison, il n'y a pas pour gagner un traitement qu'il est nécessité. Surtout en vue de 2 pontages qu'il fait faire. Et le docteur Fin aussi expliqué qu'il perdit 11 kilos dans 10 jours et il n'y a pas de bonnes affaires. Alors, docteur Yarou, c'est l'opinion, c'est qu'il devait continuer sous supervision médicale à cause de l'état de santé et surtout à cause de l'opération qu'il fait subir. La FCC, c'est une autre opinion. La FCC vient expliquer comment le milieu carcéral il y a un bon hôpital, il y a tout, mais nous réusssissons à démontrer, je pense, que pour ce l'état, quand il y a une affaire l'équerre, le milieu carcéral, pas nécessairement, il y a une facilité d'hôpital pour sa qualité des affaires dangereuses là. Alors, le magistrat il écoute tout ça dans le débat là, il prend nous presque 3 heures de temps, et le magistrat il dit pour rendre ce ruling lundi. Alors nous attendons pour get l'appréciation de la Cour dans ce problème-là. Etsika tao anaty lohatenim-baovao teo koa fa mitaky ny alany miaramila an-tafika an-dranomasina izay tokony nipetraka vonjy maika atao amin'ny CNRO ny Centre National de Recherche Océanographique Nosy Belleville ireo mpampianatra pikaroka sy ireo mpianatra.
telo volana tokony fe-potoana nametrahana ireo miaramila ny tafika an-dranomasina ireo. Ny taona 2014 saingy tsy niala tao intsony ireo miaramila ireo hatramin'izao taona 2022 izao hoy ireo mpiasa. Maro ireo endrika tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo miaramila ny tafika an-dranomasina ireo ka antony fitakian'ny mpiasa ialan'izy ireo. Ny roso amin'ny fitokonana araka izany ireo mpiasa sy mpianatra ary mpampianatra pikaroka ary tsy hiverina hanokatra ny CNRO raha tsy miala ireo miaramila any an-toerana. Mampitiandry amin'olona sy omegarany avy no mitaitra antsika ny andindiny izay. Ivitoeram-pikaroana an-dranomasina tokana ato anatin'ny faritra Afrika Atsinanana ny CNRO na ny Centre National de Recherche Océanographique niorina ny taona 2017. Misy ireo mpiasa tsotra, mpianatra ary mpampianatra pikaroka eo anivon'ny CNRO manao fikarohana malavy. Ny taona 2014 nisy ny fanapakevitra vonjimaiky amina metrahana miaramila ny tafika an-dranomasina Tetnos Belleville tato amin'ny CNRO. 3 volana ihany no voafaritra tao anatin'izany saingy hatramin'izao taona 2022 izao dia mbola ao ireo miaramila. Velotaraina ny mpampianatra pikaroka sy ny mpianatra ary ireo mpiasa ato amin'ny CNRO amin'ny fihetsika izay ataon'ireo miaramila anitafika an-dranomasina ireo araka ny fitarainan'izy ireo. Mikasina ny toeram-piasana mandra-pialan'ny détachement naval ato amin'ny CNRO. Marina fa efa tamin'ny taona 2006 izy ireo no nindrina trano efatra roa ambony riana mandritra ny 3 volana. Ankehitriny anefa dia nalain'izy ireo ny efatra 5 amin'ilay bâtiment sy ny garage. Ary mbola tsy miala hatramin'izao. Efa nisy ny taratasy avy amin'ny Premier Ministre roa manala izy ireo nefa tsy notanterahiny mandraka ankehitriny. Miangavy ny fitondrana mahefa izay mba hijery vahaolana haingana. Mitaky ny alandreo miaramila ny tafika an-dranomasina noho izany izy ireo mikatona amin'izao fotoana izao ny CNRO manodidina ny 7 ireo mpiasa eo anivon'ny CNRO raha ny fanampanazavan'ny trany. Fa tsy mihemotra amin'ny fangatahany amin'ireo mpandraraha misana ny fifandraisan-davitra amin'ny tsy maintsy ampianan'izy ireo ny sarany internet eto Madagasikara. Ny fanjakana malagasy raha ny fanambarana navoakan'ny ministera misana ny fampiroboroboana ny ahitao araka-jimirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Tsy azo heverina ho fihenam-bidy maharitra ireo tolotra internet apetraka ireo mpandraraha amin'izao eo anilanilany 3,000 ariary hatramin'ny 1 alina ariary. Atsika ny fanjakana ihany koa ny fanirena novanina amin'ny fotoana farany fitsipika arakitra eto amin'ny firenena manambana ny anokatra fifanana amin'ity sehatra ity. Ny fanjakana malagasy raha mbola miziriziry mandany fangatahany vahoaka ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra ireo. Fitiavana toy ny Ivarasata mitatra antsika ny andindiny izay. Facebook, Instagram, TikTok, X ireo no anisan'ny tambazotra fijeren'ny mpampiasa internet isan'andro. Daga tafiditra ao anatin'ny asa tsy maintsy atao amin'izao vaninandro izao ny mitsirika ny iray amin'ireo tambazotra ireo isan'andro. Ampiasaiko Facebook ny tena ampiasaiko. Dia isa-maraina zany tena mampiasa an'ilay izy ohatra manaraka vaovao, iresahako ikomunikeko amin'ny namako ohatr'izay. An'ilay hoe mametraka amin'ny fanjakana hoe mila ampidinina vidina connexion ilaina ve izay sa ahoana ny hevitra? Ie, ilaina misy ilay izy satria ho anahy zany tena hoe ilay izy miakatra dia lasa ohatrany hoe manimba ny zavatra ataoko amin'ny zavatra rechercheko anatin'ilay Facebook ilay izy. Mitombo isa-tsegondra arakaraka ny fampiasana ny internet nefa ny volana ny mpanjifa iray. Ho an'ity tovovavy iray ity izao efa tafakatra iray alina isan-kerinandro raha kely indrindra ny fandaniany amin'ny internet. Tafakatra 4 alina ariary isam-bolana eo izany. Lafo ny sanda ny internet eto amintsika hoy izy. Matetika aloha ny ampiasa connexion anaovana recherche dia anaovana Facebook dia TikTok. Matetika aloha mandany eo amin'ny 2000 ariary par jour eo rehefa tena mampiasa. Rehefa mampiasa isan'andro isan'andro? Oui, mampiasa isan'andro isan'andro. Dia ahoana ny fahitanao vidiny internet eto amintsika? Eto amintsika aloha tena mandampy mihitsy ilay mega tena tsy ohatran'izao ianao manao recherche vitsy kely ny recherche vita nefa mega efa lansady. Dia nefa firy gasa mega isan'andro fampiasan-tsika? Arakaraka ny atao fa raha ohatra izao ka hoe 1000 ariary izy dia eo amin'ny 2 heures dia efa lany.
raha nilaza ho vonina ampitona ny sarany internet ireo vondrony mpandrara amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara raha manafoana etra maromaro ny fanjakana malagasy na maly avy hatrany izany fepetra izany kosa ny fanjakana. Misy karazana tolotra omeny ny mpandrara mantidra ny 3,000 ariary hatramin'ny 2 ariary saingy tsy azo everina ho fihenam-bidy mahatra ireo tolotra ireo hoy ny fanambarany ministera Piay. Tsy afaka manaiky ihany koa ny gouvernemanta ny fanavaozana raha toa ka mandoha sara ny internet avo roeny noho ny tokony ho izy ny madinika raha oharina amin'ny hafa. Ho an'ny malagasy iray izay 500 ariary isan'andro ihany no azony atokana ho an'ny fifandraisana dia 5,000 ariary ny vidiny iray giga. Ho an'ny olona afaka mividy tolotra 2 ariary kosa dia 2,000 ariary monja ny iray giga. Tsy rariny izany ary tsy zakan'ny fiarahamonina hoy ny fanambarana. Ametraka araka izany ny fanjakana fa tsy maintsy ho azo tsapahitanana miatraika avy hatrany ary tsy misy fepetra ny fiainan'ny vidiny internet. Tsisy ihany koa ny tombotsoa raketra omena ny fanakalo amin'ny ezaka kely sy vonjomaika. Raha mbola mandany fangatan'ny vahoaka ireo mpandrara ireo dia andraindraikitra ny fanjakana amin'ny alalan'ny fanokafana ny fifaninanana amin'ny alalan'ny lalàna ary amin'ny alalan'ny fepetra rehetra ilaina iarovana ny vahoaka malagasy. Ny fanambaran'ny ministera ny fampiroboroboana ny Aitao Arkadimirindra, ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Fa maro ireo fiara hita fa misy tsy fahatomombanana kanefa manana taratasy nahavitana fitsarana fiara hoy ny tionivony foibe fitsarana fiarakodia androa. Misy tsy fanarahan-dalàna kolikoly natao matoa misy ny taratasy azon'ireo tompon'ny fiara azo ny asany hoy ny tale jeneraly ny foibe fitsarana fiarakodia ho amafisana noho izany ny fidinana ifotony tampoka ahafahana manara-maso ireo endrika tsy fanarahan-dalàna ireo fa indrindra iadina amin'ny kolikoly. Anisan'ireo pakady apetraka ny foibe fitsarana fiarakodia ihany koa ny fampitomboana isa ireo toerana fitsarana fiara ahafahana miady amin'izany kolikoly izany. Nilaza kosa ny ministra délégué misana ny gendarmerie pirenena fa fiditra anatin'ireo toromarika valo nomena ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena ny ady amin'ny kolikoly amin'ny endrika rehetra ka tokony anaovan'ireo sampandrara samihafa ezaka ny fanatanterahana izany. Mampiandry amlona eo amin'ny sariny Omegara ny avitsona. Maro ireo fanatsarana nentina teo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia ny fanazavana misy ireo fomba fiasa efa nampiarina hatramin'izay no mbola ho tohizana sy amafisina. Anisan'ireny ny fanatanterahana fitsiriana fiara eny an-dalambe izay nahitana fa mbola misy ny fanaovana kolikoly amin'ny fanomezana taratasy ireo fiara na dia hita aza fa misy ny tsy fahatomombanana eo ihany koa ny fampitomboana ny isandro toerana fitsiriana fiara. Tonga aty le tomobile atao visite teknika na amin'ireny foibe centre izay ivotoerana izay hitsarana fiarakodia ireny dia ara-dalàna daholo ny kojakoja rehetrarehetra. Rehefa miala eo nefa le tomobile dia misy tsy fantatra hoe mindrana pièce na manahoana fa dia izay ny antony anaovana an'ireny fidinana atao hoe contrôle inopiné ny an-dalana ary ho amafisina le izy satria izay koa nefa fanamafisana ny vina izay tato moa zany dia ny fanatsarana n'izay kalitaon'ny asa indrindrandrindra ady ihany koa io amin'ny kolikoly. Tafiditra anatin'ny toromarika valo hoentin'ny gendarmerie pirenena miasa ny ady amin'ny kolikoly hoy ny ministra délégué misana ny gendarmerie pirenena. Mila mafisina ny ezaka mahalafy ataondra sampandrara rehetra iadina amin'ny kolikoly amin'ny endrindrehetra raha nambarany. Ka ny voalohany amin'izany dia ny fiavaozany tsirairay mba ohatra sy modely amin'ny lafin'ny asa rehetra. Faharoa, fanadiovana anatiny sy fanatsarana ny fomba fiasa mba hanomezana gendarmerie tolotra mendry ho an'ny vahoaka. Fahatelo, fiadiana amin'ny kolikoly amin'ny endriny rehetra. Fahaefatra, fanatsarana ny fitantanana mba hisorohana ny fandanindaniam-poana. Fahadimy, fampiasana araka ny tokony ho izy ny fitaovam-panjakana rehetra napetraka ho eo anivon'ny ministera délégué misana gendarmerie nationale. Fahaenina, fanohizana ireo tetikasa sy fotodrafitrasa efa natomboka. Fahafito, fanamafisana hatrany ny fifandraisana eo amin'ny gendarmerie sy ireo kely ny fiarovana sy filaminana. Fahavalo farany, fanatorana hatrany ny vahoaka sy famerenana amin'ny toerana sahaza azy ny gendarmerie. Notanterana androany famindram-pitantanana teo amin'ny tale jeneraly ny foibe fitsarana fiarakodia vaovao sy ny tale jeneraly teo aloha ny jeneraly Riba Gejano ity farany izay nanao tatitry ny asa vita ka anisan'izany ny fanangana fodrafitrasa vaovao samihafa sy nafany DGSR nampiditra vola mihoatra ny 100 isan-jato tao anatin'ny 2 taona nifanesy.
fa miabetsika indray amin'izao ny loza mpifamoivoizana vokatry ny tsy fitandrema ny mpampiasa lalana. Namafy ny fanentanana mba hitandrema ny rehetra noho izany sy ny polisy-pirenena nanentana ny mpampiasa lalana rehetra mba hitandrina sy omailo ary atsapa ihany koa ny andraikitra tandrefy azy ny polisy-pirenena mba hisorohana ny loza mpifamoivoizana ka teny anosy no nanomboana izany ho amin'ity androany ity sibelandry mazava fitandremana anjara no mitandratsika ny andindiny izay. Fisorohana ny loza mpifamoivoizana sy fanabeazana ny fanaran-dalàna ny mpampiasa lalana ny tena himasona amin'izao ny teonivon'ny polisy-pirenena manao hetsika manokana mahakasika ny fanaran-dalàna sy ny famailona ary ny fitandremana eny an-dalana ireo polisy-pirenena eto Antananarivo renivohitra nanomboka androany maraina natomboka tetsy anosy ny hetsika fanentanana mahakasika ny arloza amin'ny loza mpifamoivoizana hitanjona dia ny sorohana arak'izay tratra ny loza mpifamoivoizana ary ampiatsiahany rehetra ny mahazava-dehibe ny fitandremana eny an-dalana. Fandikandalana nataontsika mpampiasa lalana tatoato ary mitomboa ny loza mpifamoivoizana izay nafatesan'olona sy nandratrana olona ka noho izany zavatra zany dia nandray andraikitra zany zahay avy ao amin'ny polisy-pirenena izay tariki za commissaire de police miasa miboka des accidents ato amin'ny circulation en BFP dia anentana ampatsiatsika mpampiasa lalana le mandefa mbola misy lalana mpifamoivoizana ary mbola tokony hajaina mba hisorohontsika indrindrandrindra amin'ny loza izay mety hitranga tetezinay isaka ny arrondissement ty zavatra ty fa tsy mijanony fotsy fa ny androany zany fanomboana fotsiny fa tarinay maneran'ity tandrenivohitra tia ny sensibilisation sy fampatsahivana antsika le mandeha ny lalana ty mpifamoivoizana. Ny entanina manokana ireo mpitondra moto mba tsy hanao taingim-be sy hametraka aroloha hatrany ary ireo mpamily fiara kosa mba tsy hitondra fiara raha mandray alcool. Nampatsiahivana ihany koa ireo mpampiasa lalana rehetra mba hanaja ny lalàna amin'ny feno fifamoivoizana voakasika izany ihany koa ireo mpandeha an-tongotra sy ny mpitondra bisikileta ary ny mpitarika posy sy sarety. Tsy fandriam-pahalemana no anoizantsika ny fampahalalam-baovao matetika mpiseho tatoato ny fanafiana sy ny vakitrano tao tapin-tanàna Ambatondrazaka teletany vahiny karana iray mpividy vato nola sibatry ny fanafiana ny alarobia 20 novambra amin'ny sasakalina lasa ny vola 10 tapitrisa ariary sy ny finday voaratra teo amin'ny lohany ilay karana fanadiadina tateriny Santatra Diamondra miorana rindra TV+ Ambatondrazaka. Miverina tanteraka ny tsy fandriam-pahalemana eto Ambatondrazaka renivohitra, vakitrano, alatra vorona, fanafiana isa mitranga miseho matetika amin'ireo fokontany maromaro izany. Ny alarobia 20 novambra amin'ny sasakalina teratany vahiny karana mpividy vato mpanofa trano teto Avaradrova lasibatra ny fanafiana. Voaratra tamin'ny zava-maranitra ny lohany ary lasa ny vola izay mitentina 10 tapitrisa ariary sy ny finday rehetra. Miisa 3 lahy ireo olona niditra ankeriny tamin'ity toerana ity raha nambaran'ireo manodidina nanambana basy azy ireo ihany koa. Manoloana ireo tranga ireo dia fantatra fa miha maro ny teratany vahiny sy malagasy mividy sy mitrandraka vato eto Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao ary tsy mandalo eny anivon'ny fokontany izy ireo manao ny fampahafantarana mombamomba azy ireo. Antony mbola mampanano sarotra ny fifehezana ny fivezivezen'ny olon-dratsy izany raha nambarany sy fokontany iray eto Ambatondrazaka. Raha mikasika fampahafantarana raitra ambony dia tsy misy hatramin'izao. Fa kosa dia mipetraka fotsiny amin'ilay lamina hatramin'izay hoe dia vahiny tonga dia tokony mandalo misy robahiny amin'ny fokontany. Nefa tsy misy izany ankehitriny. Dia somary sadaikatra ihany izay manoloana izay satria dia hosarotiny ianao ho any tokantrano-dreo ny zava-momba anazy sy anontany momba anazy mivadika zavatra hafa ndraiky. Mipetraka amin'izao ianao matsiaro fa tompony andraikitra. Dia tsy hita izay atao zany ohatra dia mijery mipetraka. Fa nisongadina nandritra ny resaka ny fanaovan'ny filoha Colonel Michael Randrianirina tamin'ny mpanao gazety fa misokatra amin'ny firenena vonona iara-iasa amin'ny Madagasikara. Vonona iara-iasa amin'ny firenena Rosiana ny fanovany Repoblika raha nambarany tsy manilika ny la France ihany koa ny fitondrana tarihana dia manokatra fiara-miasa amin'ireo firenena hafa aza ohatra ny filoha Colonel Michael Randrianirina efa nilaza raha teo ny filohan'ny antenimera-pirenena sy teny Randriana soloniako fa ny fahefana mpanateraka sisa no andrasana amin'ny fanokafana ny fiara-miasa amin'ny famatsiana angovo famahana ny olona delestage eto Madagasikara. Zora Barzona mitandratsika ny andindiny izay.
no mafisy ny filoha colonel Michael Randinirina nandritra ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety vahiny fa tsy tetezamita no misy eto Madagasikara satria manaraka tanteraka ny lalam-panorenana avokoa ny dingana rehetra aray ny fitondrana izay tariny araka ny nambarany. Ny vondrona iraisam-pirenena raha teo samy naneho ny heviny fa manohana ny fanaovana ny repoblika avokoa hatramin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron nandritra ny fivanianany tao amin'ny nosy Maurice. Raha nanontaniany mpanao gazety mikasika ny fanokafana mpiara-miasa amin'ny firenena Rosiana kosa ny filohan'ny fanaovana ny repoblika dia nambarany mazava fa misokatra amin'ny fiara-miasa amin'ny firenena rehetra ny fitondrana izay tariny ary tsy manilika ireo firenena efa miara-miasa amin'ny Madagasikara hoy hatrany ny colonel Michael Randinirina. On peut avancer plus rapidement ou est-ce que le peuple malagasy peut bénéficier le maximum de... Où est-ce que le pays peut avancer dans la prospérité le plus rapidement? On essaie d'étudier tout ça, on n'a pas encore décidé avec qui on pourra travailler rapidement, mais je sais seulement qu'on est ouvert à tout le monde et on peut travailler avec tout le monde. Voilà. Efa nanamafy io fanokafana fiara-miasa amin'ny firenena Rosiana io raha teo ihany koa indrindra avy eo amin'ny sehatry ny angovo sy famatsiana solika ho an'ny orinasa jirama ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy teny Randriana Soroniaiko. Efa misy ihany koa izy ny vola $7 miliara vola tokony averina amin'ny firenena Rosiana saingy azon'ny Madagasikara ampiasaina izay mbola ao amin'ny banky foibe eto Madagasikara io vola io amin'izao fotoana izao. Azo ampiasaina ho an'ny orinasa jirama avy hatrany ny vola raha toka vonina isika eto Madagasikara ny ampiasa izany hoy hatrany izy sy teny Randriana Soroniaiko. Ny mission ty fanjakana tariny président Michael tia dia namazava tsara dia famalina ireny zavatra nitakina vahoaka malagasy nanerana ny Madagasikara reny. Anisan'izany ny resaka délestage, ny resaka énergie, anisan'izany ny resaka rano, anisan'izany fahafahana miteny. Misy vola amin'ny $72 millions. Nitsosaitsika tambonin'izay moa le izy fa nampiasana $15 millions fanjakana teo. Voapehintsika io vola io. Niverina amin'ny Rosiana io vola io zany fa mbola ao amin'ny banque centrale. Hiala ao amin'ny banque centrale io vola io amin'ny 31 novembre. Vokatsy ny asa zay nataoko tany. Raha nanapa-kevitra Rosiana hoe omenantsika le vola ny procédure rehetra tsy satratsika le 31 décembre. Dia ny zavatra natao zany halefa eo anatin'ny parlement Rosiana le izy dia ho voatevandrozy dia tsy mandalo an'izay procédure zay. Ahatonga le vola ho lasatsika. Tsy tokony ametraka olana hoy hatrany ny filohan'ny colonel Michael Randinirina ny fanokafana fiara-miasa amin'ny firenena maneran-tany satria ny famahana ny olana eto Madagasikara no tanjony ity fitondrana izay tariny ity. Malazatsika koa izao anaraka ny resabe. Ny pejy 24 heures madame mampafantatra filaharam-be hatramin'ny maraina hono filaharana fanaterana ny ato tantaratasy ho chef de région eny amin'ny ministeran'ny atitany. Ny pejy vava samy manana mampafantatra Nosros sy Atonich niakatra ny soratra fin du saga romantique androany moa no mipoaka ny raharaha. Ny pejy vaovao politika eto Madagasikara mampafantatra fisolokina sy fisandohana andraikitra ho iraka avy amin'ny président colonel Michael. Lehilahy iray no samborin'ny polisy avy eo amin'ny brigade criminelle Lanosy tetsy Anosy Zato ny talata 20 novambra 2024 izay milaza fa nanakinan'ny président colonel Michael andraikitra goavana eto amin'ny firenena ka mitonina ho administrateur civil, mpahay lalàna, ingénieur BTP, nianatra science politique ary chargé de mission ao amin'ny présidence. Tsy nahitana karatra momba izany tany amin'ny fa fomba entin'ny mpisoloky fotsiny zany ka hitakiny vola be atapitrisany maro ary efa betsaka ireo lasibatra. Milaza ity lehilahy ity fa misy ny tetikasa ao amin'ny présidence ka izy no nanakinan'ny président colonel Michael zany. Ny pejy Zico Andria Miobiarinjara mampafantatra misy mampiasa ny anaran'ny ministra ny Foloalinda izay misandoka mangataka vola eraky ny vaza mototra. Manao fanambarana ny pejy ny MFA
torak'izay ihany koa ny compte-ny ministre délégué ny gendarmerie MDG toy izao ny mesazy alefany fampatsehivana sy fampitandremana mamerina ny antso efa natao teto amin'ny pejy ministera ny folo alin-da makasika ny compte Facebook sandoka ampiasain'ny olon-dratsy izay mampiasa ny anaran'Andriamatoa minisitra ny folo alin-da sy ny sariny raha ny tatitra voaray akoatry ny fisandohana anarana dia ampiasaina isolokina ity compte ity amin'ny alalan'ny laharana finday 038 62 874 28 sy ny anarana Mvola Geraldo koa manentana ireo rehetra manameloka ny asa ratsy toy izao mba hitoroka ity compte Facebook sandoka ity ary tsy ho tratry ny velam-pandrisika ataon'izay olon-dratsy ao ambadika izao. Efa fantatra amin'ny mombanao ry mpisoloky dia fahita ihany koa misy anao. Ny pejy vaovao 24/7 mampafantatra. Lasa filohan'ny tetezamita tao Guinée-Bissau ny jeneraly Hortan Tam. Ny ampitson'ny fanonganam-panjakana izay nataon'ny miaramila tany Guinée-Bissau dia nanao fianianana ho lasa filohan'ny tetezamita ny jeneraly Hortan Tam. Voalaza fa izy no hitantana ny haut commandement militaire mandritry ny herintaona. Eo ampijin'ny fampianarana kosa indray fa simba tanteraka ny akamaroany ireo fotodrafitrasa eny amin'ny sekoly polyteknika Vontovorona hamaika noho izany ny fanamboarana satria misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny mpianatra ny filaminana ary ny maolona hanomboka ny fanamboarana ka nosony avy na androany ny fiaramiasa eo amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika niaraka tamin'ireo fikambanana tsy miankina Abraham Lazafy no ratsika ny andindiny izay. Efa simba toy izao ny akamaroan'ireo fotodrafitrasa eny amin'ny sekoly polyteknika Vontovorona mitarain'ireo mpianatra fa misy fiantraikana mivantana amin'ny fahasalamana ny filaminana ny maolona ary ny fianarana ireo fahasimbana ireo efa taonany maro ny tsy nisy ny fanamboarana ka nitarika fitokonana maro nataon'ireo mpianatra. Kosa dia resaka pedagogika ny resaka ny bons ny bon dia ny stade de classe rehetra misy efa tena ohatran'ny hoe tsy tonga ianao dia ohatran'ny hoe tsy stade de classe le izy efa tena efa antitra be dia koa tena hoe riso anatin'izay zavatra tena mainka zany dia ny clôture dia ny fil électrique dia ny trano raha compris no resana zany dia izay no atao hoe mainka. Tsy ny andrela fa naroso avy hatrany ny fanamboarana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika raha nahita mpiara-miombonantoka navozana ireo simba eny Vontovorona Ankatso ary Barikadimy no voakasika ny fifanarahana ety am-boalohany. Ministera no isahana ny fanamorana rehetra ny fanomezana ireo tarehimarika isan-tokony rehetra ilaina. Amin'ny fanatsarana amin'ny réhabilitation ny bâtiment aty amin'ny école supérieure polytechnique izay hipetrahan'ny mpianatra sy eny Ankatso ary ny any Barikadimy. Izay no voalohany fa mbola misy manaraka rehefa avy eo. Ny bloc sanitaire, ny resaka électricité, ny rano, ny trano. Fikambanana Visio kosa no isahana ny fanadihadiana ary ny fanatanterahana ny asa hatramin'ny fandraisana ara-teknika. Tamin'ity événement tamin'ny 25 septembre nahitany hoe tena tsy mety mihitsy zany le situation amin'ny université dia izay vao niantso tamin'ny monsieur ministre zany dia no miasa antsika zany dia mamitana. Zany hoe montant le fiaraha-miasa mbola mila manao évaluation état des lieux zany fa dia rehefa avy eo misy étude fa ho ataontsika aingana zany izy fa tena urgent be mihitsy. Ny maraina ny alakamisy 17 novambra teo no nataon'ny fifanarahana teo ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika miaraka tamin'ny fikambanana Visio teny Vontovorona. Mitoetra antsika tao anatin'ny fampalam-baovao nanokatra hivitoerana faefatra etsy tanjombato ny AFG Bank Madagasikara ary ny lazasady fa hisokatra tsy ho ela ihany koa ny agence etsy Andranomena sy Antoliary efa misy ny hivitoerana Antoamasina sy roa hafa eto Antananarivo. Fanirso Jakotinirina Prod Plus. Nanokatra ny agence faefatra etsy Tanjombato ny AFG Bank Madagasikara ary ny lazasady ny hisokatra tsy ho ela koa ny agence etsy Andranomena sy Antoliary hanampy ireo efa misy. Dia ny Antoamasina sy roa hafa eto Antananarivo. Nanambara Andriamatoa Sion le hoe
tale général ny AFG Holding izay sampana misahana ny banque sy microfinance eo anivon'ny Atlantic Group izay orinasa goavana avy any Côte d'Ivoire fa hitombo ny fampiasam-bola ataon'izy ireo eto Madagasikara ary tsy hijanona amin'ny banky, microfinance, trano-piatohana fotsiny intsony fa hisandrahaka amin'ny sehatry ny indostria, fanamboarana simenitra sy ny fitrandrahana. Naraotra izany fotoana izany mpanao gazety nanontany ny momba ny fifandraisan'ity banque AFG Banque Madagasikara ity sy ny mpandraraha Mamirabatomanga izay voalaza fa tompona petrabola ao koa. Nilaza ny télé général ny AFG Holding fa tsy misy manana petrabola ao amin'ny AFG Banque Madagasikara afa-tsy ny mpanorina ny orinasa Atlantic Group Andriamatoa Kone Tosongi ary izy irery ihany ny tompony. Nomariny fa nahakonsulat ny Côte d'Ivoire teo alohan'ny Andriamatoa Rabatomanga irery ihany no hany fifandraisana nisy taminy. Fahanolotra fianam-bidy goavana ho an'ireo mpanjifa ireo tranombarotra eny amin'ny Akorodiko manomboka ny 4 hatramin'ny 17 Novambra ho avy izao mahatratra hatrany amin'ny 70,000 izany fianam-bidy goavana izany sy fanadihadiana izay ateriny Ajia Andriatsalama. Amin'izao volana novambra izao dia misy indray ny plakoika ety amin'ny centre commercial Akorodiko. Maro tokoa isika no miandry azy io rehefa fotoana tahaka izao ka dia indro ary izy ity fa tonga manomboka ny alatsinainy 24 volana novambra hatramin'ny alahady 3 novambra. Amin'io andro io no amin'ny fotoana io no ahitantsika fianam-bidy hatramin'ny 700 isanjato be izao amin'ireo entana izay hitantsika aty atoerana. Maro tokoa ny botika tazantsika ety, ao no mivarotra ireo kojakoja tokantrano, lamaody ho an'ny lehilahy, ho an'ny vehivavy, kilalao ho an'ny ankizy, eo ihany koa ireo na fitaovana zava-maneno sy zavatra izay ilaintsika amin'ny andavanandro dia hitantsika amin'ny fotoana io avokoa. Ka dia tongava fa mandritry ny herinandro be izao io fotoana io ka izay tonga aloha ihany izy no mahazo ny izay tolotra izay. Mandritry ny fotoana io ihany koa dia isy ny animation izay karakarainay ety atoerana ny asabotsy 7 volana novambra dia isy ny animation musicale izay irahana amin'ny silo manoloana ny foot court manomboka amin'ny 2 ora tolakandro izy io. Ny vidim-pidirana moa izany dia maimai-poana fa afaka mividy zavatra ety atoerana koa nareo jifaina ety amin'ny foot court Mazotoa. Tsy ho diso anjara ihany koa ireo ankizy satria dia hisokatra sy hanao tolotra amin'io ihany koa ny parc d'attraction milalao. Izany hoe raha tonga aty nareo amin'ny fotoana io dia mahazo bonus 20% amin'ireo kilalao izay hitantsika ety atoerana. Ho anareo tanora indray ety na fianakaviana te hivoaka na ihany koa mpiara-miasa dia manao tolotra ihany koa ny salle de bowling strike club amin'ny fotoana io. Izany hoe manomboka amin'ny 20,000 ariary ny partiana bowling. Afaka milalao tsara izany nareo mandritry ny fotoana io fa isy amin'io ihany no isy ny fianam-bidy. Fa firenen'lehibe silamo mitraka fiara-miasa na coopération bilatérale ao anatin'izao fitondrana fanovozana izao i Turquie, Egypte, Arabie Saoudite ary Qatar raha nambarany filohan'ny OGM na ny fivovonany ombona ny tanora eto Madagasikara izay ao anatin'ny GNZ. Voarakitra ao anatin'ny tolo-kevitry ny COGM ivoany Madagasikara ao anatin'izao fotoana ny fanovana izao ny fitadiavana fiara-miasa amin'ireo firenena silamo natolotra ny fitondrana fanavozana. Ny tolo-kevitry ny COGM raha nambarany filohany nambarany fa loha laharana amin'ny fanampianan'ny Madagasikara ny firenena silamo hatramin'izay rehefa misy ny loza voazana azy ka tsy misy olana ny fambolena fiara-miasa amin'izy ireo hoiatran'ny filohan'ny COGM. Mikandrem-bolaza sy Arfidi Rakotomanala no mitaitra antsika ny andindiny. Fimbetsaka tao anatin'izao fitondrana izao tsy nitsahatra amin'ny fanantona amin'ireo fikambanana mifandray amin'ireo firenen'lehibe silamo ny COGM na ny vovonana iombonan'ny tanora eto Madagasikara izay ao anatin'ny GNZ raha ny nambarany filohany
nisy ny fikaonandokana efara tamin'ny famohana antotan-kevitra izay tolo-kevitra ho an'ny fitondrana tetezamita ho ny filohan'ny COGM. Voarakitra ao avokoa ireo tolo-kevitra ahafahana mamboly fiaraha-miasa na coopération bilatérale amin'ireo fireneny lehibe silamo. Dia ny afara izao fikaonandoha famohana an'izao document du projet izao document izay anisany ho fanampina ny firenena malagasy avy amin'ireo firenena ao anatin'ny Ligue Arabe dia ny firenena anakefatra izay mifandray amin'ireo observateur musulman ireo. Ny firenena ao anatin'izay ny firenena turkiana ary ny firenena égyptiana ary ny firenena Arabie Saoudite sy ny firenena Qatar. Ireo zany no anisany efa nanokafana karazana tolo-kevitra ho fiara-miasa sy ho fanampina ny firenena ao anatin'izao crise izao sy hitsonjovana koa ny fandalovan'ny fahavaratra eto amintsika. Ny COGM zany tsy mipetraka hoe hovariana hiady seza hitady plasy fa na dia azo ny plasy raha ohatra tsisy vola ny firenena. Ankirizy ny firenena mitovy amin'ny tsy manana atao victime miaraka amin'ny vahoaka. Ka eto zay zany miangavy ny lehibe ny gouvernemanta malagasy satria efa nanomezanay anty ny gouvernemanta malagasy, nanomezanay koa ny ministre ny travaux publics ary nanomezanay koa ny fiadidian'ny filohan'ny republika, nanateranay koa ny eny amin'ny solombavam-bahoaka, ny eny amin'ny assemblée nationale ary izao koa zahay dia nanatitra any amin'ny ministre ny finance dia nandroany zahay nanatitra tany amin'ny ministre ny affaires étrangères. Mbola bakasika ny raharaham-pirenena trano ny faneho-kevitra no entin'ireo mpisery tao anatin'ny onjam-peo amin'ny zahateboka ao anatin'ny fandaharana demokrasia mivantana rehefa maraina amin'ny sivy sasany ho rahantsika izay sombon'ny faneho-kevitra izay. Demokrasia mivantana, fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sasany maraina. Hoy dada Dokria avy eny Atsimon-drano, ny resaka délestage dia mbola tsy misy vahaolana foana hatramin'izao na efa niova aza ny mpitondra. Délestage idiran'ny kolonela nakany fitondranteo izay nitarihany jenjay. Ankehitriny mahatonga any ianao naka an'ilay fahefana mikasika ny délestage ziro dia tokony izany ianao efa nanana traikefa nentinao amahana an'ilay izy. Indrisy anefa fa ankehitriny dia miverina ohatr'izay foana le délestage izay nanomezana tsiny misy teo aloha izay efa niaka. Demokrasia mivantana. Hoy kosa Monsieur Charles avy eny Talatamaty izay mahasoa ny tokony sonjovina fa variana mitsinety teo aloha foana. Karaha naraty fitondrana teo aloha motsy natao raharaha ohatrany tsinety emba mahasoa ho avy firenena dia rena efa fitondrana fanavozana zay kolonela dia zay mahasoa atao. Na itena rehetra mety mon colonel ohatra misy mananevitra zany fa misy ora mametaka zany. Demokrasia mivantana. Ilay toe-tsaina mihitsy no tokony hovaina. Hoy Madame Ravo avy eny Soraka. Zaho dia tetehana hoe le toe-tsaintsika mila hovaina izao. Nandohatra ny andro laotsika manohatra ny andro raha alohatsika tsy fandrangitra fandrangitra zany. Dia nareo zany milaza fa tsy mahita fivana mihitsy. Demokrasia mivantana, fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sasany maraina. Fa manamafy ny fiarovana amin'ny fiatrehana ny taopavaratra ireo tompon'andraikitra misana izany amin'izao fotoana izao ireo faritra iva izay anisan'ny lasibatra amin'ny fiakaran'ny rano notsidiny APMF sy ny fitaliava-paritry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Nisy ny fanetana isoroana ny loza anisan'izany ny teny amin'ny fasika fasankarana akasto anosy mahavelona anosy batrana ampefilo poto double ambotry manjaka sampanana ary malagasy. Eliza Hermanna no mitatra antsika ny andindiny izay. Ho fanamafisana ny aroloza amin'ny fampitana olona andakana sy ho fanomanana ny fotoam-pavaratra na natanteraka fidinana ifotony teny amin'ny lakandran'ny kopa ny APMF na agence portuaire maritime et fluviale sy ny fitaliava amin'ny ny fitaterana sy famantarana ny toetry ny andro analamanga. Ny fantoko tamin'ny fanentanana ireo mpampiasa sy mpitaingana lakana ny hetsika indrindra momba ny fitandremana isoroana ny loza, ny fanarahana ireo toromarika fiarovana ary ny fampiasana salotraina na gilet de sauvetage.
toerana valo no notsidina sy nanaovana fanentanana toy ny tao fasika, pasakarana, ankazotoa, anosy mahavelona, anosy patrana ampefilo, poto double, ambotro manjaka, sampanana ara malagasy. Lakana 12 kosa no nanaovana fanentanana ary salotraina 10 no nozaraina. Ho tohizana eny amin'ny faritra hafa itsihetsika ity mba ampirisiana ireo mpisehatra amin'ny fitaterana andranomamy anamafy ny fiarovana ny any mpandesy ny mpitatitra. Vao minisatra ny fahasalamana ny anoizantsika ny fampalam-baovao ny tsy fisiany rafitra iakinana sy fitsipika mifehy mikasika ny areti-tsaina no anisan'ny olana goavana amin'ny fandraisana antanana ireo marary eto Madagasikara ny fanazavana sahirana na ireo mpitsabo na ireo manana marary ka mahasarotra ny fitsaboana sy fikarakarana. Anisana sy mpanavozana noho izany ny drafitra nasionaly ho an'ny areti-tsaina izay anomezana lanja ny fitsaboana fa indrindra ny fametrahana ireo rafitra eny fotony ho fandraisana tanana ireo marary. Anisany efa nametrahana io rafitra eny fotony io ny eto Antananarivo sy any Majanga amin'izao fotoana izao. Mampiandry amin'olona eo amin'ny sariny Omekara ny avitsona. Lalàna mikasika ny areti-tsaina tamin'ny taona 1979 no mbola nanany Madagasikara hatreto. Zara nefa raha ampiary io lalàna io ka mahatonga ny fahasarotana amin'ny fandraisana antanana ireo olona tratra ny areti-tsaina. Efa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy intsony ihany koa ny lalàna ka antony nanaovana laram-pahamehana ny fanavozana izany ho drafitra nasionaly. Anisany mamelanja betsaka ny fandraisana antanana ireo marary ity drafitra ity. Teboka lehibe ao anatiny aloha zany dia ataontsika hoe ny raha ny eto Madagasikara dia mbola tena banga be ny isan'ny mpitsabo ataontsika hoe mpitsabo manokana zany dia anisan'ny teboka ray lehibe ao anatiny io zany ny fanofanana ny olona afaka handray antanana ny olana ara-tsaina. Fa anisan'ny tena ngeza indrindra ao anatiny io satria tsy vitantsika raha-pitso zany. Ny mpitsabo eto Madagasikara tena mbola vitsy raha ny mpitsabo ara-tsaina dia tsy vitantsika raha-pitso zany fa ny tena solution azontsika atao zany dia manao an'ilay hoe santé mentale la base communautaire. Anisan'ireo fanametrahana rafitra ny fotony ireo marary eto Antananarivo sy Mahajanga araka ny drafitra nasionaly. Mpiantsehatra ny fotony misaina 70 no efa voaofana ary olona hatrany amin'ny 700 no efa nahazo tombontsoa tamin'ny asan'izy ireo to anatin'ny fotoana nisy ny tetikasa Afali 2 raha ny fanazavana trantsy. Doratsika ary ireo vaovao tapatapany. Olona misy 570 no lasibatry ny kaikitry ny alika tao Andriamena, distrikta ny Tsaratanàna ny alarobia 20 novambra teo. Zaza avokoa ny 170 tamin'izy ireo. Alika iray izay nanaikitra ny fandimby azy reto raha ny fanazavana. Voaka tamin'ny vavahady andeha anatitra fanafody andeha dia izy nezakazaka izy tsy fantatra mihitsy hoe zaro tsy nafantatra hoe alika romotra izy fa izy fa avy eo afarako izy nandrafitra taty amin'ny fety taty. PDP nareo avoaka efa manao fitsaboana eto Ambatonazaka izy ireo ary nandraisana fepetrany koa ireo alika amin'ireny tao Andriamena. Faritra telo dia neto afovoantany, faritra avaratra sy atsimo no azo ambolena ny apemba. Mitondra otrikaina be ny apemba saingy mbola akavitsiana no mamboly apemba eto amintsika. Mametraka tanjona ny anaparitaka ny masimboly apemba ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera amin'ny fambolena. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ny karazana apemba voafantina na variété vaovao. Ny politika ministère moa zany mazava ho azy dia tsy maintsy manaraka zany aloha dia ny ahafahana mamokatra an'ilay semence amina ampiatsahana sy ny kalitao tena hoe amin'ny arak'izay Madagasikara. Zay moa zany miara-masaka ny ministère amin'ny sehatra tsy miankina amin'izao vozan-tsan-karazany mpamokatra masimboly eto Madagasikara mazava ho azy iarana amin'ny FOVEFA. Izay FOVEFA moa zany dia iarahan'ny ministère ny fikarohana ara-tsiantifika sy fiarana-bony sy ny ministère moa zany miaraka amin'ny salaza zay ka anatin'ny famolavona sy fametrahana ilay politique transformation structurante ny secteur agricole tsika amin'izao fotoana izao dia anatin'izay no ahita hoe ahoana ny stratégie ahafahana mamokatra an'ilay izy amin'ny ampiatsahana mahasehaka ny filana dia tsy maintsy hipetraka miaraka amin'izay stratégie avy eo ahafahana manao zay aza amin'ny tantsa any amin'ny toerana moa zany izay mety amin'ilay fambolena ihany koa izay tsy maintsy jerevana hoe aiza ny toerana mety aminazy. Sy mbola tafiditra amin'ny eo mpandray anjara amin'ny famahana ny disadisa ara-piarahamonina ny vehivavy raha ho an'ny fatra tsy moandrefana araka ny fanadihadiana ny tanterahana tany atoerana. Tsy omena sehatra ireo vehivavy amin'ny mahaolana na dia mahakasika azy ireo mivantana azy izany. Misy fiantraikany maro amin'ireo vehivavy anefa
Ny tsy fanomezana azy ireo sehatra mifamahana ireo olana mianjady aminy ahafantarana ireo karazana olana sy fiantraikany disadisa amin'ny vehivavy no antony fanadihadiana no tanterana tany Benenitra sy Betioka Atsimo tao anatin'ny tetika sa Madagasikara milamina. Mba ahafahana mahafantatra hoe ohatrany ahoana ny fiatran'ilay disadisa, inona le olana lalina miantraika amin'izy ireo ary inona no mety ho vahaolana afaka hoentina mahana an'izay. Anisan'ny nanao fanadihadiana ho an'ny faritra Atsimo andrefana moa zany manokana Benenitra sy Betioka Atsimo. Ny olana tena setrain'ny vehivavy zany zareo tsy tafiditra anatin'le sehatra famahana ny disadisa ilay fiarahamonina. Izany hoe raha misy olana zareo miantraika amin'izy ireo tsy ry zareo no solotena mivantana eo anivon'ireny sehatra ireny fa tsy maintsy fianakaviana solotena akaiky no resaka eny anivon'ireny sehatra ireny. Sokositsika hadia hijery ny voambolana. Ity indray ny voambolana fatarina sy zarana mampiasa amin'ity androany ity. Malia no hoe malia dia mora tapaka sy mora vaky, mitovy hevitra aminy koa no hoe marefo, ilazana zavatra na olona malemilemy ihany koa raha hitarina ny heviny. Amin'ny teny frantsay ny azo antoka anazy dia hoe fragile na koa fillon na chanson. Voambolana izay hita ao anatin'ny tononkirambody mitondra lohateny fotsiny manao hoe tsy ny teny izay tononona no ahafeno fity, tsy ny toko izay foronina mora lava sy mali, mora rava sy mali, fa ny fotsy manampeo. Azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity ihany koa rehefa amin'ny teny malagasy. Lafo vidy ireo lovia sy vera ampiasaina mandritra ny fanasana ireo no sady mali ka hitandremana ihany rehefa mikirakira azy. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Misy ireo sokajin'olona azo lazaina ho mali, tonzokiolona, mikilemaina, mipevoka, koaka ary mpitatitra fitateram-bahoaka ho hajaina izy ireo fa tsy kitakitaina rehefa hiala ao anaty fiara fitateram-bahoaka. Rehefa izay no fatantsika dia azontsika atao tsara ny mizatra mampiasa sy milaza ity voambolana hoe mali ity araka ny tokony hampiasana azy rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagasikara. Asaiko indray ary ianao hijery ny Warawe. Wow, Choco! Produit secret, Choco Pearls, Cornflakes Nature. Quel sera votre préféré? Fabriqué avec fierté à Madagascar. Nutrifood, mangez bien, mangez sain. Sini. Orange, Ewanilano. Nulchawana. Moteur. Action. Mangoso. Salama toko. Salama. Menana le fils de. Niemtra kely eto amin'ny karoety ianao e. Eto. Niemtremtra lavidavitra kely any. Eo. Arabaina tonga soa eto amin'ny kastina ny ampifankaty. Salama toko. Araka manao présentation kely ve azafady iza ny anaranao dia firy taona dia efa miasa ve? Anarana kely? Anarana fiantsona fotsiny. Chiral Le Tanché. Chiral Le Tanché? Chiral Le Tanché. Chiral Le Tanché, c'est le terme. Si, pite quoi. Si. Enao zany misy miakanakana kely reny? Anka, le tadako no miakanakana dia zay nandraisan'le tao amin'ny firaisana anazy tamin'izany. Le firaisana le manohatra anazy dia lasa miveriberina be izy fa Chiral Le Tanché ny anarako anaty copie. Si anankifito? Si anankifito dia zay vao Chiral. Chiral Le Tanché. 5 taona. Fitofy, efa hatrizay. Tamin'izao. Efa miasa fa mbola mipetraka amin'ny mamanay. Tsy manina raha tsoko hoe Chiral fotsiny ianao fa tsy atao an'ilay lava be. Kana sery dia efa mety koa. Ok ary. Fanontaniana voalohany, ianao ve inona ny
ataoko hoe zavatra sarotra indrindra ny ainanao tao anaty resaka hoe fiainam-pitiavana. Nanao ka teo zava fo fitiavana dia hatramin'izao io mbola midepra foana. Ahoana tantara hoe? Voadona foana, voadona tato, voadona teto, voadona teto, voadona teto, voadona daholo. Tapatapaka mihitsy zany. Voadona fitiavana ka fitiavana nge tsy hita maso hoe. Fa ny anaky any hoe tena mamely. Fa inona le nitranga tamin'izay. Anana sipa dia saraka, dia nanana sipa dia saraka, dia nanana sipa dia za moa sarana sipa foana dia fa nisy taona zany namory fo dia namory fo naharitra mihitsy a. Fa nisy taona fa nisaoty teny ambony tetezana teo Tanjombato teo fa niakatra moa dia fanina be satria mandeha mafy be le rano ambany ao dia ohatran'ny mafanina be io namakeo regny dia nidina dia fa nihinana karazana fanafody ihany koa fa tsy mety maty fa maty tamin'ilay boatana vitamine ilay izy dia lasa ohatran'ny hafahafa be indray nanjoana avy eo dia le ho an'izay fiainako zany dia nitenen'ilay mamanay hoe maninona raha makany amin'ilay misy an'ilay mpifankatia dia mba mahita mifankatia amiko ny silam-panahy. Dia ohatrany ahoana zany ilay vehivavy hoe mba tena titinao? Vehivavy tonga zany dia tena hoe lavalava volo, mahihy, kelikely maso, dia manampitamby ana tsara dia tsy mamony tena tsony a. Fa ianao zany tena nampijaliany le vehivavy mihitsy. Ampijaliany. Nanao ahoana ny réaction-nao tamin'ny farany tamin'ilay hoe saraka taminy? Tamin'ny farany teo? Tonga dia tena baravarakely no nisaoty. Efa fantatro ny hoe fasika be ny tao ambany tao dia nisaoty any efa fantatro hoe mety tsy tena ho faty dia folaka fotsiny tamin'izay. Ary ianao zany tsy mitomany? Tomany ako. Rehefa any midosy a tomany dia foana mihitsy malahelo ny sipako rehetrarehetra. Ok, saotra Gérald danger. Tsy vahaolana maharitra ny famoizam-po satria ny fiainana mitohy foana, mahaiza mitraka. Coupé dans la boîte. Mettez-les. Itondra ny songadina kosa ary zao i Gracia Andrestoerina antinako metraka ny mandrapitafa topilasy tomboko vavy. Samany teo amin'ny tantarany taranja bodybuilding no noraisy ny filoham-panjakana mitokana tahaka izao ity taranja ity, mariky ny fiatomboan'ny fanovana izao azy maniry ny itohizany izany eo anivon'ny federasiona ny taranja bodybuilding miado any fanatanjahantena kosa ny fitondram-panjakana amin'izao na tsy ao anatin'ny tsy fisina azy ary miezaka hatrany ianao izay tratra mba hampamiratra ireo atleta amin'ny fiatriana ireo lalao iraisam-pirenena hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena mananjana mitatrantsika izay songadina izay. Noraisin'ny filohan'ny fanavaozan'ny repoblika sy ireo mpanolotsaina ambony tao iavoloha ireo atleta malagasy nahazo anara-boninahitra tamin'ny tompon-daka sy tompon'ankalefitra nandritra ny fifaninanana World Bodybuilding sy ny Physique Sport Federation izay natao tany Batam Indonésie ny 12 hatramin'ny 17 Novambra lasa teo. Donorana maro boninahitra manokana izy ireo fankasitrahana ny zava-bita miavaka sy ny ezaka lehibe nitondrany avy ny vonaim-pirenena malagasy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anisan'izany Rado Rakotomandimby teo amin'ny sokajy bodybuilding 20 kilao izay vosotra tompon-daka maniran-tany. Ateo ihany koa Maurice Samarija izay nifaninana teo amin'ny classique physique ary nahazo medaly volafotsy. Manana irizika sy tansaka afaka mahazo vokatra tsara foana isika malagasy raha toka misy fanohanana indrindra amin'ny resaka fanampina ny atleta sy ny federasiona miatrika ireny fifaninana ireny ireo atleta. Vonatrena koa izy ireo iaro ny vonaim-pirenena malagasy amin'izay fifaninana ho hatrehana any ivelany. Resahana matetika foana moa izay hoe momba fanomanana izay hiatrika fifaninanana maneran-tany mafy dia mafy ny fanomanana izay satria firenena eraka izao tontolo izao no mifaninana aminao somary teo amin'ny resaka préparation moa efa mandray compétition foana fa ny tena nanano sarotra anay dia ny resaka frais sy ny tariny sy ny resaka hoe billet d'avion justice teo no mafimafy kely ny fanomanana fa préparation hoe en tant que hoe atleta zany ianao iny efa mahasatra zany. Anisany angady asivina itany izao vokatra izao ihany koa ny teo anivon'ny federasiony bodybuilding ka notonora maro boninahitra ny filosy ny tale teknika nasionaly ho mariky ny fankasitrahana azy ireo. Samba ny teo amin'ny taranja bodybuilding niraisy ny filoham-panjakana mitokana tahaka izao ty taranja ity mariky ny fiatombohan'ny fanovana izao ary maniry ny tohizany izany.
ny onivony fédération ny taranja bodybuilding isorana betsaka ny fitondram-panjakana amin'ny fanovana satria tena fanovana tokoa izao enina mba 10 taona izahay no ny ezahana mitondra ny faneva-pirenena tamin'ny taranja bodybuilding izay vao niraisina mitokana napetraka tamin'ny toerana ny bodybuilding teto Madagasikara efa fiatombohan'ilay fanovana zay ary engany ka hitofoana izay fanovana zay ary hojerenina mitokana amin'izay ny taranja bodybuilding na ny fanomezana subvention ho an'ny frais sy izay rehetrarehetra préparation ho an'ny atleta ohatra satria raha tsy nisy ny mpiara-miombona antoka sy ny sponsor dia tsy mandeha ny atleta. Betsaka hatrany mijery ny fanatanjahantena fitondram-panjakana amin'izao na tsy ampy aza ny ampelantarana hoe ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena vono ihany koa izy ireo hanosika ny fanatanjahantena rehetra. Ifanesisy koa ny vokatra ny azontsika tamin'ny taona 2024 noho ny ezaka lehibe nataon'ny fédération. Eto ny tofotoa dia amin'ny alalan'ny tontolon'ny fanatanjahantena koa misy orana manokana noho ny fanosotana avo dia avo ny sera sy ny fanatanjahantena satria izao lanona androany ny fanomezana manomboninahitsy nreto atleta izao dia tofo afiasana le manamaraka ny fitiavanao ny tontolon'ny fanatanjahantena ary ny fanomezanao hasina sy lanja ny tanora. Ezekiel ihany koa dia efa manao ny fifanarahana zahonin'ny malagasy mijery mivantana ny kanina 2024 izay atoan'ny Maroka ny fitondram-panjakana. Zahay dia miezaka foana miaino ny tanora manampy ny tanora anatin'ny ezaka ataontsika voalohany zao ohatra ny tsy maintsy andefasana io kanina io kanina io satria io anisan'ny olana io hatramin'izay io kanina io na dia volana aloha dia tsy maintsy alefatsika io. Dia izany koa netim-pombana ny fampalamovao amin'ity alina ity makasitraka antsika naraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.